mpanao gazety eto Madagasikara nampiseho firaisan-kina ho fanoherana anjado nataon'ny ministra. Fandiniana teti-bolam-panjakana ataon'ny fitondrana fomba fanao fotsiny. Ministra ny serasera lehibe ny mpanao compte fako. Dia mbola mikafaliny indray ary ny ionako aminao tanatin'izao fotoana ny fampalalambavaon'ny MBS Alarobia fahiny ny volana Oktobra ny taona 2024. Manolotra ny araba tompo kilasy tompo vavy manasanao sady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika isamtarana amin'izao alina izao ny vaovao makasika indrindra ny vaovao navoaka ny avy eo anivon'ny France 24 omaly satria dia nitsikafona nandritra ny fanadihadiana izay nataon'ny Gaël Borgia indray ny makasika ny compte fake izay mpanaratsy olona fa mpandoka ny fitondrana amin'izao fotoana izao voatonona manokana tamin'izany ny anaran'ny ramatoa ministra ny serasera amin'izao fotoana izao. Mamintana amintsika sy mitatitra ny andindiny izay ary Vaovao Mbs Alarobia sy Manorandre Malala. Misy olana ny zavadoza ataon'ny ministra ny serasera ito amintsika manoloana ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Nandritra ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety ny France 24 no nahafantarana fa ao ambadiky ireo compte fako mpanohana fitondrana ito amintsika ny ministra ny serasera Lalatina Rakotondra Zafy Andrea Tongarivo. Nisy mihitsy ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo tanora miasa amin'izany ary fantatra fa karamaina 30 euro na 10 hetsy ariary mahery anindraindra fitondrana izy ireo. Fijoroana vavolombelona izay nampibaribary ny tetika ny volavolainy ny ministra ny serasera Lalatina Rakotondra Zafy anamafisana orona ny seraserany. Ny baribary nandritra ity fanadihadiana ity fa miropaka amin'ny fanaratsiana lainga fitaka izao fitondrana izao. Ity no sombisombo ny fanazavana ilay njoro vavolombelona tao anatin'ny fanadihadiana io fa tena misy ny fikirakirana compte fako izay karamay ny ministra ny serasera io. Cette publication, c'était un montage. Il y a chaque équipe qui lance, exemple, ils mangeaient comme tout le monde. C'était pour l'adorer. Les intermédiaires et nos chefs d'équipe, ils nous ont dit dès le début que c'est Madame la ministre de la Latine Rakotondra Zafy Andrea Tongarivo qui commandite toutes les communications parce que du coup c'est son domaine et après c'est facile pour elle de contrôler tout ce qu'on publie dans le domaine de communication autour du président et de toutes ses équipes. J'étais jamais en contact avec elle, il y a toujours des intermédiaires. Routoni fanatsarana sy fandokafana fitondrana tamin'ny alalan'ny compte fako hoy ny fanadihadiany Gaël Borgia izay mahavoatonotona ny anarany ministra ny serasera fa mibaiko sy lehibe n'izy ireo io. Raha misy anefa ny fitondrana izay tena mpanenjika ireo mpaneho hevitra manohitoina fitondrana atao anatin'ny tambajotra serasera dia ity fitondrana ity. Tsy mahagaga araka izany raha betsaka ireo fitoriana izay mipetraka momba ny fanalambaraka ataon'ny compte fako no tsy nahitana valiny. Tsy mahagaga ihany koa raha toka mitavozavoza na tsy mamaly mihitsy aza ny cybercriminalité rehefa misy fitoriana ireo compte fako mametaveta na manompa olona avy amin'ny fanoherana ka mametraka fitoriana momba izany. Saingy aingam-piasa kosa rehefa olona mpanohitra fitondrana no mamoaka vaovao ka manatsikafina ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Toy izany no fomba fitantanana ity firenena ity. Tontosa somatsara androany marana kosa teny amin'ny FCKM katedraly Analakely ny fanimpom-pivavahana no karakarain'ny cellule de crise ny mpanao gazety. Fanomboana ihany ity hetsika ity raha ny fanambarana. Vaovao Mbs Alarobia, Manorandre Malala Atrandy. Latsaka ankaterina tanteraka ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety malagasy. Mahatsiaro manana didy sy andraikitra ireo mpanao gazety maro ka namorona ny cellule de crise. Hetsika maro no heverina ho tontosaina amerenana ny asan'ny fanaovan-gazety ary adina amin'ny jadona izay apetraka ny ministera ny serasera. Mpanao gazety maro no mivondrona ao anatin'ny cellule de crise. Faharoa entina anatsarana an'ilay fitakiana aloha zany ny fanafoanana an'ilay fifidianana izay karakarana dia ny hoe misy système miverimberina eo nataony teo aloha ihany ny ataony manaraka ary vao maika zavadoza no nataony teo aloha arany ny ataony manaraka. Izay indrindra no efa andresahanay hoe manana vahaolana izahay izay ho resahanay tsy ho ely izay vahaolana izay. Ny any amin'ny faritany maromaro. Izy moa zany mandeha ny teritery ny amin'ny pression sahady ny amin'ny anao manjerim-panjakana hoe asiana fiche de présence sy ny sisa amin'ny andro fifidianana. Tokony halalaka izany fifidianana izany. Faharoa fifidianana izay efa voalaza fa tsy crédible satria atao amboletra. Dia tsy akiato ny fifampiresahanay amin'ireo namana mpanao gazety any amin'ny faritra
ary isy any ny fanambarana ho ataony any amin'ny faritra ihany koa manoloana zay hetsiky ny cellule de crise zay rehefa miatrika ady sy tolona ohatra zao a dia misy natao hoe stratégie nampaikady a izay tsy afaka ambara amin'ny ampahafantarana ny rehetrarehetra raha tsy efa amin'ny fotoana anatanterahana ny paikady fa mampanantena antsika mpanao gazety izahay a fa ampahafantatra anareo amin'ny antsakasy andavany a ny hetsika rehetra izay ho tanterahan'ny cellule ny pitsopitso rehetra tsisy ninina ho afeninay mihitsy fa ho atsoinay anareo a dia ho tantarainay anareo daholo a ny zavatra ho ataonay rehetrarehetra fa ny azonay ambara dia hiamafy ny tolona ry zahay a dia tsy emotra na olona roa zay na telo na efatra ny ao anatin'ity cellule de crise hiady ho an'ny fahalalantsika mpanao gazety ity. Fiombonam-bavaka iraisam-pinoana no nanamariana ny fanomboana ny asa rehetra ratsaivina dia ny lalàna 55 bis nouveau manapotika sy manapoitra ny mpanao gazety izay nininana sisika no fototry ny olana rehetra. Lalàna lazaina fa liberticide ihany koa anefa no nantom-pisin'ny mouvement pour la liberté d'expression na ny MLE izay notarindra matola latina rakotondra zafy tamin'ny taonina 2012. Mahagaga fa noho ny tonga teo amin'ny toerana izy dia namerina ny adisony teo aloha ary vao may zavadoza noho ny vitan'ny ministra teo aloha mihitsy aza no ataony. Tsy emotra ny cellule de crise ary irosa midingana ambony indray atoato. Tsy aivina fa mitakiny anemorana ny fifidianana pro OGM izay tsy iraisany rehetra everina ho tontosaina amin'ny 20 ny volana Oktobra ho avy izao ny cellule de crise. Eo amin'izay lafomba ny asa fanaovana gazety izay hatrany dia entitra ny mpanao gazety Jesira Belaolao raha nanio ny heviny manoloana izao fanapotehana ny asa fanaovana gazety izao. Iteradoza ho an'ny firenena ny fiantraikany izany raha mbola miny miziriziry amin'ny heviny ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny serasera ando miaradina sy doky Ramarla. Sesilany faneho-kevitry ny mpanao gazety manoloana ny tsy fanarahon-dalàna ataon'ny tompon'andraikitra voakasika mahakasika ny fividianana ny birao andrafitry ny olavitry ny mpanao gazety. Tsy azo ekena ary tsy pahana maharijano zany raha ny faneho-kevitra samihafa izay tsy tera-boka tsovelively ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety fa vao maika anapotika izany aza. Raha mijery ny lalàna fanaovana gazety isika dia ny fahavalo ny mpanao gazety voalohany ange dia ny fanjakana nataiza régime manisy nataiza fanjakana nisy eran-tany dia ny fanaporetana voalohany indrindra ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalana amin'ny firenena anankiray dia ny fanjakana no mitondra azy. Donc raha ny fanjakana indray zany no asainao mitarika an'io dia tsisy demokrasia ao amin'ilay firenena anankiray, tsisy ny resaka fahalalan'ny fanaovana gazety ao amin'ny firenena anankiray satria mandidy mihomana juge parti ny fanjakana zany eo anatrehan'izay ka izahay zany tsy anaiky an'izay faharoa tsy afaka hiary ny mpanao gazety io. Lay kandidatokana zany tsy afaka hiary ny mpanao gazety. Anampitrotraka ny zava-misy ato amin'ny firenena ity tranga ity ahina iteradoza izany raha mbola amin'ny miziriziry amin'izany fitondram-panjakana raha no mafisiny ity mpanao gazety ity mila tonga saina sy mandray andraikitra manoloan'izany izy ireo. Tandindondoza ny asa fanaovana gazety, tandindondoza koa ny raha-pirenena eto satria mety hitarika zavakafa zao aza mandray fiapetra amin'iny ka fanjakana ahitany azy Zara Belaolao mahasamy teny an'izany satria ny olona nge sa manana ny conception de la vie eny ary ao anatina situation salam'izao manahirana be. Tsy ny olona mahavita zavatra eo anatin'ny fitondrana anankiray no hoentina tenena hoe za mahavita zavatra dia ho tiany olona na ianao tsy nahavita ninina koa dia milaza tsy ho tiany olona fa na nahavita ianao na tsy nahavita fa misy ny atao hoe opinion fa rehefa micontre ny opinion publique na nahavita ianao na tsy nahavita na tsara nataonao na ratsy nataonao dia misy fiatraikany ngezabe zany ary surprise ho an'le olona zay mitondra zay ihany ny surprise nge be de be ny olona nanao zavatra teto raha zao crise mahazo any Madagasikara izao no mbola ampina crise sy hafa indray mikiotika andraisitsika ary sao de ty zavatra lalàna fanaovana gazety fifidianana ty no hitarika zava-dozy eto amin'ity firenena ty. Mpanao gazety maro no mivondrona mitsipaka ny fanatanterahana ity fividianana kasaina tao amboletra ity izay everina fanapotsika tanteraka ny asa fanaovana gazety.
misy indrindra moa ny cellule de crise ahafahan'ireo mpanao gazety mivondrona maneho hevitra sy mandraindraikitra manoloan'izany ho ajantsika hatreo izay vaovao mahakasika ny asa fanaovan-gazety izay fa anatanteraka atrikasa sy ady hevitra iarahana amin'ny olom-pirenena ny eo anivony firaisamonim-pirenena ny fandaniana sy fampahafantarana ny lalàna mife ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 moa ny loha hevitra amin'izany ando miaratiana sy tahiriny aina maro ny fanatsarana tokony atao amin'ny fandrafetan'ireo laharam-pamiaina amin'ny famaritana sy fampiasana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 lesoko ahitatra amin'izay ny fahatarana amin'ny fandrafitan'izany hoy ny teo anivony firaisamonim-pirenena no io antony io indrindra isy ny atrikasa fankakevitra hiarahana amin'ny olom-pirenena andraisana ny tolo-kevitra mialoha avy amin'izy ireo mahakasika izany dia hita tao anatin'izay fotoana ny asana izay fa misy fotoana misy fahatarana foana ny famoahana ny volavolan-dalàna feny teti-bolam-panjakana dia izay manakana moa zany hoe lasa sarosarotra ny asanay amin'ilay fanehoana an'ilay sisikevitra dia ho tamin'ity taon'ity moa zany dia hoe aleo atao alohan'ny famoahana ny volavolan-dalàna ny adihevitra antsika mba ahafahana manangona ny tolo-kevitry ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena mahakasika an'izay ho fandaniam-bolam-panjakana loha laharana ho an'ny taona 2024 izay ny fitaovana hoentinay amin'ny olo zany dia ny vinavina ny drafim-pandaniam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 na hoe ny cadrage budgétaire moyen terme izay fitaovana ampiasain'ny fanjakana aminavinana sady any mety ho fandehany fandaniam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny tanjona zany dia ny hoe miresaka maneho an'ny olona nyo cadrage budgétaire moyen terme mifanakalo hevitra ihany koa mahakasika an'izay vinavina mety ho lahara-pahamena ho an'ny fandaniam-bolam-panjakana 2024 mandray manangona ny sisikevitry ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fandaniam-bolam-panjakana 2024 ary indrindra ihany koa manamafy ny fanjohiana ny pertinence na ny hoe ny mahazava-dehibe an'io cadrage budgétaire moyen terme io satria araka le lazaina teo hoe mety iova io nefa ny fanjakana tokony tsy miala lavitra an'io amin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 2024 raha mipitso no anatanterahany ity laobarandasy misokatra ho an'ny olom-pirenena sy ireo manambay fanesan-tsokajiny ity etsy ampandrana andrainjara mivantana amin'izany avokoa moa ireo mpikatrika ao anivon'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny faritra valo manerana ny nosy ka afaka ampiseho ny tolo-kevitra sy ny zavatra andrasan'izy ireo ao anatin'io fandaniam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 io izy avy hatrany ny fe-kevitra evoaka ao arin'izay raha ny fanazavana trany nisy ny fifanaovan-tsony teo amin'ny alliance voargasy sy ny bianco androany teny amin'ny bianco ambohibao izany moa dia natao mba hiadiana amin'ny kolikoly eo amin'ny arena voajanahary eto amintsika nisy monetafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo taorian'izay Germain Omenjanahary sy Manora Andriamalala tsy sasatry ny mamoaka tatitra ny eo anivony bianco fa miakatra ny tany fanaovana kolikoly eto amintsika ary no mafisin'izy ireo fa eny anivony ministera no tena ahitana izany nanamafy izany ny tatitra izay navoaka ny Transparency International lafarany fa mitazona ny laharana voalohany amin'ny kolikoly ny eny anivony fitsarana raha faharoa ny gendarmerie ary ny fananantany antreto anefa dia mbola tsy nainoana fa misy nampidirina amponja momba izany afa-tsy ireo mpanoana fitondrana teo aloha izay voatonontona tamin'ny fanaovana izany nanamafy ny teo anivony alliance voargasy androany fa maivana loatra ny sazy ampiarina raha tsy resaka momba ny fandripahana ny ala voajanahary sy ny fanaovana kolikoly momba izany ary indrindra fa ny fanondranana arenan-tsokosoko eto amintsika izay mahazo laka tanteraka amin'izao fotoana izao nisy mihitsy aza ireo dosie tsy andrenisana toyny na inina ampanginina no mafisiny fa ny kolikoly mahakasika ny andramena sy ny volamena no tena mahazovahana eto amintsika ankehitriny ary tsy omena be fa fantatritsika iny fa tonga hatrany karafansika tonga hatrany varatra any zany ny efa lasa fomba fanao ny ratsy misy izy amin'izao fotoana izao mampiasa an'ireny olony ireny zany dia akoatran'izay be da be na ny ary amin'ny arenakibony tany na reny fanondranana tsokosoko arenakibony tany reny ary zany tafiditra ao anatin'izany avokoa zany akoatran'izay moa zany efa iny le hoe fiaraha-miasa natao satria rehefa nitarika ohatra ny alliance voargasy tamin'ny nanomboka tamin'ny 2015 angamba izay amin'ny fanenjehana mpangalatra sokatra moa fahafantaranareo azy fa maro koa ireo biby izay arofana izay misy manondrana fa ary misy ary tsy traité misy na alefa lava be ny tadidinareo ny resaka na Singapour resaka bois de rose izy mbola tsy mety mivoaka foana marakitiny androany asana misy zavatra indrasan'ny ACG incompétent les juridictions zany traité an'ilay izy olona efatra amby fitopolo ny ray tratrany tamin'ny fanaovana trafikana bois de rose
tsy hita zay azo anaovana satria tsy afaka tsy mananety manana izy hitondrana n'le olona ty Antananarivo nefa le juridiction ny chaîne spéciale tsy manana anteny any amin'le toerana. Raha tsy aivina tokoa mantsy ny zavanizy dia efa volana maromaro izao no tsy nandrenesana toy ny ilay raharaha fanondranana volamena 7 faingo 5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Ny alatsy tomponantoka tamin'io raharaha io ny Bianco raha nanontaniana momba izany androany ary nambarany fa tsy tafiditra ho isan'ny anaovana diadiana sy andray antanana momba izany izy ireo. Iny moa dia efa naverimberiko foana fa ny braoma le tena dina amin'ny kolikoly dia tsy nandray antantana an'iny ary tsy nomena azy le izy. Ny douane sy gendarmerie nanao azy ary misy ny fitsipika manao hoe première saisie règle des institutions saisie premièrement saisie dia tsy maintsy arahana zany. Braoma le tena dina amin'ny kolikoly tsy nanana andraikitra manokana tamin'ireny. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izany dia ny hoe manina no tsy isan'ny anao fanadiadiana momba ity raharaha ity ny Bianco, nahoana ihany koa no tsy nahitana toy ny ilay fanadiadiana momba izany. Iza no tena tomponantoka ka nampangina iny raharaha iny. Androany moa no nitanterana ny fanaovantsony ho mariky ny fiaraha-miasa teo amin'ny Bianco sy ny AVG na ny Alliance Voargas mba ametrahana paikady manoloana ny tana kolikoly sy ny fanaovana izany eo amin'ny sehatry ny arena Voajanahary eto amintsika. Eo amin'ny vaovao nitranga amin'ny fiarahamonina dia ireny mpianakaviana mpandraharaha arabary iray no lasibatry ny asanjiolato amin'ny fokontany Ambonanykely distrikany Mitsinjo naratra mafy io ireny mpianakaviana io ary lasany jiolato amin'izany avokoa ny vola rehetra tany aminy. Samy mamonjy MBS Majanga. Voatan'ilay latanora 5 no nanafika niditra tamin'ity rem-pianakaviana iray ity. Rem-pianakaviana izay mpandraharaha arabary eto an-toerana sady manodina an'ireny akory ireny no lasa vary ihany koa. Fanafiana tamin'ny fokontany anankiray atao hoe Ambonanykely vakiparitra fahatelo amin'ny distrika Mitsinjo tampon-tanàna. Rem-pianakaviana iray no nanaratra mafy nahitana diana famaky teny amin'ny tanany havia sy ny tany amin'ny lohany. Niampy ireo lelavola tanaty poketra izay tsy fantatra isa no lasan'izy ireo. Raikitra ny daroka sy vono ho an'ity ramatoa ity. Fanafiana faharoa izao nitranga izao raha toa ka nisy fanafiana voalohany izay tsy nazahoan'izy ireo na inona na inona. Tamiko mivoaka izy ndraiky garde le dahalo reny kombony efa nitokotany manandery any zanaka nataiko hoe ka mihetsika fa maty dia mitondra saribasy reo dia roa ilay zany teo dia avy dia nilomay zao miteny hoe maty ao fa dahalo fa ndao milefa manao amin'ny vadiko dia kombony vadiko iny tsy hitako tsony izy zao ny sinirindreo anatin'ny trano ao zay ndraiky garde dia mifinanko vangondreo zao nikinabokabokondreo dia hoe ay vola dia ndraso arô zao ngalazy dia namioko andreo poketra iny niazo tsy nisonokatra le raiky fotsifotsy sorandreo haiko aby dia mbola tsy jiaby teo fa tsy ampy zarainay dia zao tsisy vola tsony mba tsy hanaboaka anao ataoko ny vodiny famaky an'io magnaboka ny loako reo tritra zao fa tsisy vola tsony raha izy mananzao atao vonio mihitsy sitrany rehefa tsy hanaboaka dia avy koa le raiky namango anakay koa namiramesy zany dia nitazomiko lohako dia le lohako voatazoko iny zany izy mipatsika amin'ny tanako. Fantatry ny ramatoa avokoa ny ero tamin'ireo 5 izay nanafika azy ary efa nandray anjara tamin'ny fanafiana 20 talohany izao araka ny nambarany hatrany. Misy mihitsy aza andray amin'izy ireo noho ny dezany tao an-trano rehefa nahitan'ireny vonony reto tovolahy reto dahalo ny zanany la Vaovao taona dia nanantona azy avy hatrany mba hiaro azy. Kinabokabony izy anaty magnabokaboka anakay itolo anakay zanako eo amin'ny 20 taona dia nitomany izy maty mamako dia kamarika mikikika anao atao ka tomany fa voniko miaraka amin'ny mamanao aty koa anao dia naronjony zao zany zaza iny dia nandady izy amban'ny fandria rehefa hoe voniko anao dia nandady amban'ny fandria izy dia tafiboaka tokotany any. Zay zavatra kiseho niboaka taminay tao. Na dia efa nisy aza ny fitsofana ny kiririoka sy ny antsovonjy mafy nataon'ity rem-pianakaviana ity dia tsy nisy fikondoana mivoaka mihitsy na ndray azy rehefa nangina ny toedrara dia zay vao mivoaka izy ireo. Tsy sambany no nisy fanafiana tahaka izao tatantoerana fa matetika mihitsy aza tato anatin'ny distrikany Mitsinjo ity izay misetra olana amin'izao fotoana izao amin'ny setrany tsy fandriam-pahalemana.
eo amin'ny maresaka iraisampirenena dia mandalo krizy goavana ny ao Royaume-Uni amin'izao fotoana izao raha ny ainany tsy fampinysolika teo aloha teo dia miaina tsy fampina mpiasa indray amin'izao fotoana izao nanampitrotraka ny olana moa ny valana aretina sy ny Brexit. Fanadiadiana ireo amin'ny rindran'ny sariny Mathieu Princy. Androany indray vao nikabary voalohany ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson roa taona izay nandritra ny famaranana ny kongresy ho andry zareo conservateur. Kongresy izay nanomboka ny alahady teo Manchester izay naharitra 4 andro. Raha ny lamina tsara ny antoko misy azy dia ny Tories tsy mba toy izany kosa nefa ny any-piasa. Tsy ampiasa be da be mihitsy amin'izao any an-toerana ka niteraka tsy fahampiana amin'ny sehatra maro raha tsy ilaza afa-tsy ny olana nisolika fotsiny ny volana septambra teo ohatra. Anisan'ny krizy mianjady amin'ny Royaume-Uni ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny gaz, ny fiainan'ny fanampiana omenan'ny mahantra. Totaratry ny tsy fahaizany avy amin'ny conservateur mametraka vahaolana mialoha izao hoy ny haino manjera avy any ivelany. Raha somary tsara fanomboa ny Boris Johnson ny volana Jolay teo dia maro ny sehatra efa manomboka tsy voafia amin'izao. Nanampitrotraka ny olana ny valana aretina sy ny Brexit na ny fialan'ny Royaume-Uni tao anatin'ny vondrona Europeanina. Raha tsy fipetraka ity mpitarika ny conservateur ity amin'izao saingy anisany hafantarana azy moa dia ny fahaizany miresaka. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny raharaham-pirenena androany kosa ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry isan'ny voaresaka nandritra izany moa ny mahakasika ny fivoriana ara-potoana antenimera ny volana Oktobra izao izay andinihana ny teti-bolam-panjakana. Germano Menjanahary sy Manorandre Malala. Araka ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faha-efatra eo amin'ny andiny ny 570 mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antenimera-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana ho 80 andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay natokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana. Araka izany dia ny talata faha-7 ny volana Oktobra izao no ivory sy ifandinika momba ny teti-bolam-panjakana indray ny antenimera rontonta ao anatin'ny 80 andro. Efa tapaka anatin'ny alefisy ny aleferana ireny. Jereo zao ny karama ny mpandrara zay migrevy eny amin'ny université amin'izao reo migrevy reo daholo ny mpiasa maro eto Madagasikara nefa efa voasoratra eto anatin'ny teti-bolam-panjakana. Fanakaizana eny misy fanodonana avy eo sa misy inona avy ary zay ngeny mahatonga ny vahoaka ho amin'izao fotoan'izao sarotana ary tezitra ary malahelo ny vahoaka satria tsy mandeha amin'izay lohany intsony ny fitantanam-panjakana amin'izao fotoan'izao ary zay mahatonga ny solombavambahoaka sarotana indrindra fa ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoerana avy amin'ny tim zany mba hisiany mangarahara ary zay mahatonga ny mijoro foana hoe tsy any amin'ny lara-pahamena koa no atao akoatra ny fitantanana zay kabraraka dia tsy any amin'ny marary ny vahoaka nataon'izao fitondrano'izao lara-pahamena. Ho mivavy be ronono no entinao anatin'ilay izy nefa efa tamin'ny projetny président Varamana zany ao anatin'ilay izy reny tokony natsarainy reny tetika asa zay nisy teo aloha reny. Zany tsika dia tsy mahay mijery an'izay lara-pahamen'izay tsy mahay mijery ny sosialy ny vahoaka ary tsy misy tetika anamavanana ny vesatry ny fahasaranan'ny vahoaka. Nanamafy ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry fa tokony ametraka paikady hafa ny fitondrana rehefa mahatsapa izao fahoriany ny vahoaka malagasy izao. Izany hoy ity solombavambahoaka ity no itakina foana ny mangarahara amin'ny fampiasana ny volam-panjakana io. Fa midangana zay tsy izy ny vidim-piainana mahantra ny olona ary tsy manana hoety manana tsony zany ao anatin'izay ka tokony ahopana bebe kokoa zany any amin'ny resaka ministera zay misahana sosialy mivahoaka zany ny teti-bola anty. Manaraka izay koa dia asosikevitra mena ny fitondram-panjakana manontolo dia tokony esorina daholo ny taxa any amin'ny pétrole sy ny essence satria tena efa tena avo be izy amin'izao fa raha esorina ngereo dia any amin'ny 2000 ariary sisa litre ny essence sy ny gasoil ary efa midin'ireo dia miena manaraka amin'izay ny vidim-piainana sy ny PPN rehetra dia mba misy mitombo zany fa efa mividin'ny olona afaka mividy zavatra ny olona afaka mihinan-kanina ny olona ao anatin'izay. Manaraka izay koa dia ny lara-pamena dia any amin'ny tsizy ohatra ty teleferiky ty ohatra io vola omena ny vahoaka malagasy io sy avy amin'ny ONU zany avy amin'ny banky irisa-pirenena sy ny FMI
dia tokony atao any amin'ny asa famokarana zany a no tena atao ao anatin'izay ohatra hoe ny fanampiana ny tatsaha fanaovana barazy a ary indrindraindrindra tokony fanomezana asa maharitra ho an'ny vahoaka malagasy a indrindra ho an'ny tanora zany zao dia anisany tokony iopahana ny tetibola sy ny fanomezana azontsika sy ny trosa zay ataontsika ary eo ihany koa ny fantarana ny lalana sy fanasanana ny lalana zany a no tokony masony ny fitondram-panjakana ny tsikatra tao anatin'izay rotaona izay dia tsy mbola nisy ny fahabangana tamin'ireo fivoriana izay natao ireo na dia teo aza ny ameana ara-pahasalamana tsikatra kosa nefa fa tsy misy mandeha amin'izay laony ny fitantanana ny volam-panjakana na dia efa voadinika sy tapaka iny anivo ny antenimiera aza porofon'izany ny fitokonana karama sy ny vatsim-pianarany ny mpianatra nanomboka ny taona 24 iny kanefa dia isan'ny tafiditra ao anatin'ny tetibolam-panjakana izany nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny antoka avy eo anivon'ny humaniste ekologista tesy Ambozatovo ny vohitra ny tondranizy ireo fanazavana tamin'izany makasika ny raharam-pirenena ankehitriny andy miaratiana tahiry ny aina tsy misy mandeha amin'ny laony ny fitantanandraram-pirenena izay raha atao mpangitokana ny zava-misy nandritra ny fiapito-piasany florajoelina izay vao maika latsaka kady ny vahoaka malagasy mitombo andro amanaly ny ireo manitra sy fahadiran'ovana raha ny tarimarika navoaka ny banky raisam-pirenena ny fiandohan'ny taona 2024 niakatra 4 tapitrisa ny olona miaina anaty fahasahiranana ary voasikajy manitra ray tapitrisa kosa ireo tratry ny tsy fanjari-tsakafo etsakilana nefa ny mpitondra manao izay daniny kibony tsy mahafantatra izay tena lara-mpamiaina ho an'ny vahoaka misy ny vola asaingy tsy tantaratra izay tena fiatraka an'izany amin'ny vahoaka tsy mandady arony tovariana amin'ny fisehosehoana fotsiny ny mpitondra mangony fotsiny efa nitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalana velona hitantaratra izany manoloana ny fanimbazimbana ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao nambarany teo anivo ny antoko humaniste ekologista afa-tsy misy afa-tsy ny fanafoanana ny ministera ny serasera ny vahaolana sady tsy mahavaolana mantsy no mbola mandany vola ihany koa zany hoe tsy ny fandrakana mihitsy ny tokony hiditra be ao anatin'izany zavatra zany dia rehefa novana indray le lalàna dia tsy hoe atao le lalàna mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny tena manokana satria le lalàna kitihana zao dia lasa lalàna ho an'ny tombontsoan'le mpitondra zay manam-pahefana amin'izao ho amin'ny mpanao gazety fa tsy afaka misitraka n'le zonontsony ny mpanao gazety tsirairay ao anatiny dia ny vahaolana ny anay zany tonga dia ao anatin'le hoe fitsinjaram-pahefana sy hoe fanamaivana ny vola tokony mivoaka hoe inona ny lara-pamehana ao anatin'ny firenena dia ny vahaolana raha ny fomba fijery dia hoe inona moa ny olana rehefa tsy hahianara-dalàna ihany foany tanteraka any mihitsy io ministeran'ny serasera io azo atao tsara mihitsy ny manafoana an'io sady mandany volam-bahoaka io mpiasa firy miasa ao anatin'io zao le izy mbola andeha nitsakitsaka ny zon'ny olona tokony hisitraka le izy atambaro amin'ny ministeran'ny poste any raha ohatra ka zay ny azo anambarana anazy fa io tokony foanana ministeran'ny kolotsaina zany koa fanampiny maleo tena zany satria ny kolotsaina ny mahafirenena ny firenena anankiray fa tsy le kolotsaina mantsy eto amintsika ny lasa faralahana ministera mialatsiny amin'le fomba fiteny raha zany azo lazana anazy dia any ka lasa hoe atambatambatra amin'ity karazana ministera be dia be ty fa raha ny tena izy zany dia tokony hoe foanana any mihitsy io ministeran'ny serasera io raha zay mampety anazy ankoatra io isan'ireo nitondrany teo anivony antoko humaniste ekologista fanazavana ihany koa ny makasika ilay tetikasa teleférika tsangana eto Antananarivo no mahafisin'izy ireo fa tetikasa tsy mahavaolana no mbola mandatsany vahoaka ihany koa manoloana ny fiainany mbola misy ary ireo matin'ny anoanana sahirana tanteraka eto Madagasikara faritra atsimon'ny nosy iny zany dia eto Antananarivo renivohitra dia totofana an'izao projet andaniana vola be maro tsy tokony tsy foroan'izao nefa tsy tena mamaha ny olan'ny mponina andavanandro ihany koa izay mbola averinay hoe zay aloha ny tokony masoana voalohany indrindra ilay famahana ny olana fampiakarana lentan'ny fiainan'ny olona aloha ny malagasy aloha akoatran'izay amin'ny mahatrosana izy io dia obabe ny malagasy ray manontolo izy io fa tsy ny mponina Antananarivo ihany dia ilay lamosina efa godro ny anoanana any atsimo dia mbola asaintsika ny baby ny trosa izay
rendrarendra natanynarivo hitanay hoe tsy mety zany ao anatin'ny fifandanjana eo amin'ny samy faritra fa eo amin'ny samy malagasy ihany koa. Tsy tazapotsiny manoloana ny toetra rasy ny zava-misy eto amin'ny firenena fotsiny humaniste écologiste fa mijery mitsikery ary mitafitra izany ho an'ny vahoaka. Tsisy fampandrosoana avana eto amin'ny firenena raha mbola mitoy izao kabraraka sy tsy faiza mitanta ny mpitondra izao. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray no hitondrany zavandrema efa sy tokora marolany teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho any androany. Nazava ny famakafakana nentin'ny mpandraraha sady mpandinika ny raharam-pirenena Andriamatora Kotoandrina Montarson tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Nambara fa raha ity fitondrana ity no asindresaka dia azo lazaina fa izao fitondrana izao no tsy mahay mitantana indrindra raha samy fitondrana nisy teto amin'ny firenena. Tsy misy azo antenana hoy izy ary variana amin'ny fampanantenana sy ny fisehosehoana fotsiny ihany. Rehefa nandinika ny raharam-pirenena tokoa ny tena amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia very ny saina ary malahelo satria isan'andro vaky izao raha fitenin'ny fitondranany reto lazaiko hoe manao be filaza dia miteny hoe manara-penitra izao fa le zavatra mitranga isan'andro tsy mirindra. Zay indray ny tenenako azy dia malahelo ny tena satria tena tao anatin'ny asa nandreketana dia mijery izany tsy firindran-javatra izany miezaka mahafantatra an'izany ary mamahy izany tsy firindrana zavatra izany eo amin'ny lafin'ny fitantanana samihafa ko dia mijery ny firenena dia lasa saina hoe raha izao ve no mitoy hatramin'ny 2024 tsy dia amoy fo daholo ny akabeaza amin'ny malagasy ny avaliko an'izay satria amperahanao le izy misy fanantenana ve Madagasikara raha hatreo fotsiny raha ny donné fantatro tsisy dikany manarina amin'ny Madagasikara raha ny donné fantatro fa raha ampiana hoe amin'ity fitondrany ity raha tsy miova amin'izao izy inona moa no antenana iovana. Ny antefa tamin'ny ministry ny rana inko ny afatra androany sy atao anatin'ny fandarana miara-manonja. Namara nisy olo-mamba-oaka fetra Razavatsy mialo Lamantsy fa nisy ny fanamboarana ny fanjakana forazy entana mana ny olandrano eto andrenivohitra tena no savaratra teny saingy akory ny agagana taty warina fa ny ato izany fanamboarana izany. Ray alohan'izay dia tiako mampafantatra antsika eto araky ny angom-baovao maripotitra ary mitombona eto ampelantananay fa ny fanomezana le zay asa ho an'ny orinasa za moa tsy mahalala eto na orinasa firy no iandraikitra n'izany hoe forage 770 fanomezan-drano ny vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina zany fa ny mahagaga dia natomboka ny asa nefa mbola tsy voasininy contrat zany hoe ny attribution an'izany na ny fanomezana an'izany tolotra asa izany dia efa natao mialoha alohany anasoniavana ny fifanaraha-piara-miasa zany hoe ny sarety aloha dia lasa any alohan'ny omby fa ny mahagaga dia notapahana na ato ny asa fanaovana an'izany forage zany na fandavahana mba afahana mamerano ny vahoaka. Eo indrindra koa ihany no mipetraka ny fanontaniana manao hoe na ato le izy ary raha ny fanontaniana tsy ny asa iray teo anosa varatra ihany fa tao ny antona daholy izy 770. Andriamato ministra tsy nisy vahaolana hafa mihitsy ve azo natao, tsy nisy ve endrika na fanasaziana na endrika fitakiana tamin'izany orinasa zany hoe raha tena voaporofo marina fa vi efa ny asa ary ahoana moa ny afahana milaza Andriamato ministra za tsy manana fifandraisana amin'izany orinasa zany fa fanontaniana fotsiny napetraka ny vahoaka manao hoe raha tena ilainy vahoaka tokoa naninona raha ny antso ny tany anivon'ny misy ny ingéniera na ireo laboratoire toy ny LNTPB afaka mety manadiady manao fitsiriana hoe vi efa rafesenina marina ve izany efa malemy ve izany. Akoatra izay dia nanao ampamoaka goavana mahakasika ny ministry ny rano amin'izao fotoana io ihany koa nisy olo-mamba-oaka fetra Razavatsy mialo fa mbola mitoy ny tantara ianao ny Andriamato ministra nisy ny karazana hoe aya tamin'ny fanodiko-dinam-bola fa moam-bola tsy tena araky ny tokony ho izy miaraka amina be dia be izao fa tsy tiako lazainy zay namana faniry fa izao tsy maninona afaka ianao misy didim-pitsarana eto ampelantanako didim-pitsarana ny tribunal administratif
ny banque africaine de développement mivoaka tamin'ny taona 2024 izay a mahavoatonona anao tsy sanatria mahavoaroro anao fa mahavoatonona anao iaho ialako tsiny de nisy ny karazana endrika fanodiko-dinam-bola tamina resaka ina fanasiana carbonetra fampitomboana ny gonflena zany fandaniny zany de nisy ny namanareo niakatra teo anivony zany tribonaly zany a nisy moa zany ny voaroaka raha tsy diso a nisan'ny tao anatin'izany ianao taty aorina nisy ihany ko tany anaty tetikasa hafa resaka vatsinankohonana mbola tao anatiny ihany ko ianao ndre mato minisitra nefa anao tsy voakitikitika tam'izany angatahanay a amasolo-bavambahoaka amin'ny mampanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka anay de mba mangataka izay a fanazavana avany aminao hoe inona marina ny tena zavanisy maro loatra kosa nisy fetezana eto amin'ny firenena ankehitriny to tsy manana vahaolana mihitsy ny fitondram-panjakana manoloana izany to asa vonjy maika no ataon'izy ireo hoy maître Willy Zafinjatovo raha ny resaka indrindra makasika ny olona ny mpandrara sy ny mpiasa izay mbola tsy nandray karamatra amin'izao fanampanazavana raha manontany ianareo misy fanjakana veto reo mitsika eto Madagasikara no reo zavatra misy rehetrarehetra sy reo de ozy aho hoe fanjakana misy fanjakana mandeha ho azy le zavatra ohatrany hoe fanjakana mibolisatra zany le izy zany a tratra ny dérapage fo no isaky ny mandeha satria tsy vaovao zany hoe vola mpampianatra sy ny mpianatra sy ny mpiasa-panjakana tsy voaloha izany fa matetika anaovana tipitopy fotsiny izy tapitapena vetivety a votivojena tapitapoka eo a dia lazaina fe mety zao tsy zay nefa ny zava-misy satria efa ely reo zavatra reo mety miseho foana de tsy voavaly mihitsy ndraindray tena tsy mivaly mihitsy zany fa raha tsy hoe ndray ngambany hoe mitaky le mpianatra ndraindray a zay a vo misy valy le izy na mpiasa-panjakana misy areny mpianatra maty mihitsy satria ahoana moa olona mitaky ny zoany zao a de fahafatesana no valiny taky ndresantsika teo hoe manome tanana fanjakana ianao a de figadranana ny valiny zany hoe naninona loatra ty fanjakana anankiray tya no manao toetra tahaka an'izao zany miteny manko matetika ny mpanao politika de hoe le fanjakana tsy mahazaka le fahefana le fanjakana tsy mahay mitondra le fanjakana tsy mahafantatra an'izany hoe priorité izany zay zavatra hafa zay fa le tena hoe mpiasa-panjakana tsy mialohanao karama zany fe de izy zany tsy zany tsy azo ekeny zany zavatra zany rehefa tsy manambola de miteny hoe tsy manambola zay fa aza lololovona fotsiny fiainan'olo satria araky voalazy teo fa hoe manambady amanjanaka reo miainy reo olo reo misy folo filo volana enim-bolana roa volana telo volana zany rehetra tsy tenenina koa ara hoe le hoe vola mpiasa hoe mpanao lalana reny mampalelo raha oresana dodolo zany rehetra zany manafotoana satria ohatrany hoe manenjika fa averina foana ny zavatra tenenina fa tsy ranona sy ranona akory ny tsy tiana fa le zavatra ataony tsy mety hoarahantsika manontolo rehefa aoreny global news moa iny fandaharana saia rahana amin'ny maître Willy Zafinjatovo ina i maître Olala miaraka amin'ny Clémence Alarnirina sy Lilira Farala aorin'izay kosa ny oronansary izay no manifeta lavitra MBS amin'izao alina izao ny tena kosa indray ary de mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitsy indray tompoko